Alohan'ny anomboan'ira gasy a raha ohatra ka tsy diso hitadidy a nanomboka tamin'ny taona 5 dia zao tsika rehetra voaniona na teto Mahatsinjo na Kadinondry ny manodidina inona ny tindra milisona olona zay eninareo tamin'ireny fotoany ireny 20 avrily dia ny zavanitranga tamin'izay accident tena akakina pahasamana tongotra angamby izy iny dia voafitaka ny sehatr'olona maromaro fa andehiran'ny fanjay dia tapitra nidy zao hôpitaly moa ny kartira milisona. Jean Félix zanaka Ramilson Besikara Lamatoa tarika ny Piragasy Ramilson Besikara Zoko zay zany mombamomba. Ny anarako zany Ravololiny Aina Ertina Valerine zaho anatin'ny tarika Ramilson Besikara Zoko efa hatry ela hatramin'izao sady anisan'ny fianakaviana iray ao ihany. Anarako dia feno zafikely Ramilson Besikara moninao Isotry Antananarivo Madagasikara ny rosy 3 septambra 2017 avy zao dia mikarakara ny famosan-damba-ny dadabeanay zay any Mansoa Atombana Mieritsetosika. It's my home. Julie, nama kan yang minyak lu jadi oleh Pak Polisi. Julie, ahí espera, le comes poquito. Espera. Yeay, malu telepon. Sama ada ya, Wah. Si Galraya lah, dia free deh, ini saja tak. Saya boleh dimakan. Zara iwe. Wow, mana? Pardon. Salam. Ramilson zany izy ny namorona ny hira gasy io zany hoe nitambatra tamin'ny saondrafinina izy dia aveo niara dia nanangana ny tarika Ramilson Besikara vao feno arivo tamin'ny taona 1990.
ikabary no asany tao dia mpamokira dia tokonatakampeny nanambady izy miteraka valymena-ta zay ny sasany efa maty ny zokoko zany efa maty dia misy vavy anakiraiky io maty no zany maty enina sisa velona telo lahy sy telo vavy zay sisa velona. Ramilson maty tamin'ny 6 septambra taona 5 zay ny nafatesany. Ny razana teo amin'ny toera malagasy dia nanana ny toerany lehibe tokoa satria rehefa taloha dia efa nahita ny malagasy fa zay olona maty dia mivady korazana satria ny malagasy dia tsy nino fa hoe mankany am-paradisa fa mivady korazana. Ny razana dia mpanelanelana ny zanahary sy ny olombelona, zany hoe afaka mampita afatra raha mangataka fitahiana zany ny velona dia tsy maintsy mandalo amin'ny razana aloha zay vao tonga any amin'ny zanahary. Zay no finoan'ny malagasy taloha ary mbola toizan'ireo zanak'amandimby ankehitriny. Matetika ny olona mbola matahotra ny razana sy matahotra sy mbola mankafy ny razana satria amin'ny fitahiana zany e mbola hoe mbola misy ny mino hoe mbola mitany ny razana salam'izao fitahian'Andriamanitra sy ny razana zay fiteny zay zany ny razana. Ny razana zany efa olona tsy miaina intsony efa olona efa maty tsy velona intsony zany hoe mbola linomy velona ny razana. Malagasy dia manao famadihana arakaraky ny fomba navelan'ireo razana izay efa nisy taloha. Misy manao izany ao anatin'ny 5 taona, ao anatin'ny 7 taona, ao anatin'ny 7 taona, zany hoe tsy maintsy azafady amin'ny teny vahiny nombre impair foana zany anaovana azy satria ny Malagasy dia mieritreritra fa ratsy zany hoe nombre impair zany ohatra hoe 8 na hoe 9 fa dia tsy maintsy hoe 5, tsy maintsy misy ambiny foana zany ilay izy. 7, 5, 10. Atao amin'ny fianakaviana Ramilson zao dia isaky ny 5 taona zay no mamaty. Fa raha ohatra ka hoe misy maty ohatra ao anatin'io 5 taona io ohatra ny nahazo ny fianakaviana tamin'ny taona
roa arivo izay nisy le lozam-piarakodia azo tary dia eo vao afaka ohatra hoe atao afaka fito taoza izy. Ny fandraisan'ny famadihana sy ny razana zany ao anatin'le famadihana zay zany le fototra ray ilazana anazy entina hikarakarana ny razana aminosana lamba azy atsiarovana azy ary anaovana mafana anazy tsara mba angatahana fitahina mba hitahiny anao eo amin'ny fiainana eo amin'ny fahavelomana.
Ny atao mandritra ny famadihana zany amin'le fotoana voidirana iny dia mitsena mozika. Mitsena mozika dia vita zay dia mandray vahiny amin'izay dia mametrametraka ny zareo amin'ny sokajany toerana misy azy avy hoe atony ny tranonareo, atony izao. Dia rehefa avy misakafo hariva zareo dia efa manomboka ny lanonana sy ny rehetrarehetra mibalina. Maraina amin'ny 12 alina indray dia efa misy ny lolo amin'ny fianakaviana ny olon-dehibe mandeha miantso razana. Tsy maintsy foazana aloha ilay razana zany amin'ny 12 alina iny. Vita izay manomboka eo amin'izay nefa manomboka manomana fandrahoana ny sakafo hamanana ny olona ny apitso. Tonga izay maraina dia efa masaka ny sakafo dia efa manomboka mamahana ny fokony olona rehetrarehetra izay nasaina alohan'ny andehanana makany amin'ny fasana. Tonga ny lera izay omeny mpanandro ohatra hoe amin'ray tonga ny afasana na amin'ny roa dia tonga any dia efa mikarakara ny razana entin'ny andro hariva dia miandry ny hira gasy amin'izay no hamarana anazy ny apitsony na arakarak'izay daty mampety azy. Ohatra matetika misy hoe fitandroany hariva amin'ny famadihana dia apitsony hira gasy, misy ohatra hoe afaka 3 andro, afaka herinandro dia ohatrohatr'izay dia arakarak'izay fipetrahana. Ny famaritana ny andro indray a dia ny fianakaviana aloha no miteny hoe atao amin'ny volana zao na volana zao, ohatra hoe atao volana O na volana Azoulay na volana septambra dia noentina any amin'ny mpanandro zay le volana zay hoe amin'ny volana ity nanaovana ilay famadihana dia ny mpanandro indray no mijery andro hoe amin'izao zany ny daty anaovanareo ny famadihana io na amin'izao. Zany hoe ny daty zany ny daty any amin'ny mpanandro no mijery an'io daty io. Ohatra hoe atao 9 septambra na atao 12 septambra, mpanandro ny tompona ndraiky taniny izy mahafantatra bebe koa fiasika amin'le andro famadihana. Sakafo eo amin'ny famadihana indray zany tonga dia vary sy hena. Ohatra hoe kisoa ny vonoina na omby dia efa reo no atao zany miaraka amin'ny vary sy laoka zany, fa ny tena filazana azy dia vary be menaka. Oi smova zany. Aza marano tsofina razoika. Vary be menaka maro. Ny olona saina amin'ny famadihana zany voalohany ny havana izay tsy ao anatin'ny fikambanana, faharoa ny fiarahamonina, fahatelo ny namana akaiky. Dia ankoatran'izay olona mifankalala aminao sy olona tsy afa-miala dia afaka ilazana daholo anatrika ilay famadihana.
C'est ça. Les Roms, hein. Nanaovana famadiana zany a dia vola vao amin'ny fianakaviana ihany. Zany hoe rehefa tapa-kevitra fa maty-drazana dia mivolona fianakaviana hoe mandamindamina hoe zao vola tokony olaniana na izao vola tokony olaniana famadia. Dia matetika ireo le mpianakavy reo zany manambatambatra manao cotisation hoe zao ny anjaran'ny aty, zao ny anjaran'ny ry, zao ny anjaran'ny ry arakarak'izay vola hoe zao ny vola olaniana na sahala amin'izany eo. Dia io zarazaraina fianakaviana ao hatramin'ny zanaka, zafikely manao ny cotisation daholo hoe zao ny olaniana dia zao ny vola tabatambatra fianakaviana. Zay zany mazava aminy amin'ny vola anaovana famadiana dia vola vao amin'ny fianakaviana ihany fa tsisy vola avy any amin'ny hafa na sahala amin'izany fa vola vao amin'ny fianakaviana ihany no tabatambatra. Io natambatra dia anaovana famadiana. Sa mbola midina ry indray? Mbola midina? Ay tsy hisy. Ay. Izao fotoana zany a ny toerana anaovana amin'ny fasana dia mazana tsy dia atao mifangaro anaty tanàna intsony fa tsy maintsy miala lavitra kely ny tanàna. Zany hoe mijery tany ny tompony, mijery tany izay malalaka anaovana ny fasana io. Dia eo no anorenana an'ilay fasana hoe eto no anaovana an'ilay fasana, eto no anaovana an'ilay fasana. Fa matetika amin'ny fasana tia mifaritra tia mba voatra Antananarivo any tsy dia ao an-tanàna izy zany fa miala lavitra kely ny tanàna any ivelan'ny tanàna any no anaovana ny fasana. Famadiana zany a tena fototra amin'izy io zany dia fanomona lamba maty. Mazana manko hoe misy efa ela no maty a dia mety efa rovotra ny lamba na sahala amin'izany dia soloina lamba vaovao. Dia misy moa ny olona mbola mino hoe mangatsiaka ny lamba dia mena zany fisana lamba, soloina lamba vaovao mba ahita izy zany. Hoe arakaraky ny famosan-damba azy a no ny tahiny velo. Zay zany ny famadiana.
Matetika ny olona dia mahita fa hoe tsara ny fasana noho ny trano ipetrahana. Zay dia ny anton'izay dia satria ny razana amin'ny malagasy dia ambony noho ny olombelona. Fa noho izany dia mila karakaraina tsara izay toerana ipetrahana izay. Ny fasana dia tsy maintsy vato ary rehefa famadihana dia lokoina tsara mba ho reharehan'ny fianakaviana sy mba ho hitan'ireo vahiny saina ihany koa. Fasana zany a dia izao ndray matetika ny fasana indrindrandrindra fasana taloha dia misy varavarana ihany fa ao anatiny fa ny ety ivelany a dia sahalan'ny rakotra fotsiny a dia tsotrohana tany zany manolotika azy eo. Fa amin'izao fotoana izao mba efa mba mivoatra le izy a dia mba nasiana an'le lakile ampasany iny koa matetika hoe mba iarovana azy amin'ny mpangalatra taolam-paty sy ny karazany dia zay no anoloana azy an'iny lakile iny. Misy lakile samy lakile amin'ny trano mihitsy zany ny fasana tovy amin'izay ny fasana ankehitriny fa ny taloha fasana saika hoe tonga dia mitsotro tany fotsiny sahalan'za. Amin'izao izy mba fa mivoatra kely dia nasiana an'iny lakile ampasany.
matetika marina tsy maintsy zay fomba rehefa voafony lamba ny voasolo lamba avao ny razana dia ho ampidirinao pasana tsy tonga dia hoe voafony dia ampidirinao pasana fa mbola hoentina kely mandihy manodidina pasana impito indimy saran'izay zay ho ampidirinao pasana dia fitorana azy amin'iny zany entina andihizana izy zany e ampififaliana farany a alohan'ny anafitriana azy ndray eo amin'ny taonana misy azy dia hoentina manodidina pasana impoto sady mazana tsipotsipo mihitsy ara zany io rehefa mpandisiny alohan'ny anafitriana azy eo am-pasana dia hoentina mandindiny ijona impito am-pasana izy a vitsy zay zay izy voasipika eo am-pasana.
Est-ce que ça va, monsieur? Monsieur? On a besoin de votre en France. Est-ce que ça va? On a besoin de votre en France. Ça veut dire de Malagasy. C'est bien. Io teo fiano fa miaro amy varavaranao io. Atsolatsola olona tany eto a. Saliva sa. Ale tsara aloha fa mba hoanandala Rondelo nos sassain teza no inferno. ao amin'ny fiaino. Ao amin'iza? Fiaino. Ny fiaino zanak'amako. Kazera ny tanàna anao tory. Miaraka aminay aloha dia tonga dia any. Kameraba za koa averiko ao. Mas tu mana ragu ele? Mas tu mana ragu? Merci beaucoup.
Azafady fa misy resaka kely sorana be dia be anao ataony taraky Ramilson anareo zanagazy reo tamin'ny latsinainy a nataony raha teto nisy taminareo teo tsy ninambary tao aminay mba tsy voany mesatsiny e dia naka ny reto mpiragasy rototo reto ny taranaky Ramilson besikara dia nitarika Ravelson vanarivo mamo sy rasolaloka vy oentina nomezam-boninahitra anareo angatahana tsy hodransy raha mibavaka aminareo ka dia mahaleva dahoaly Mihira gasy zany a dia zavakanto nentim-paharazana efatra amin'ny elany nisy iny. Mihira gasy io zany a mazana tena fananarana ny tena betsaka ao aminy fananarana dia fananarana ny vahoaka filazana ny zava-misy matetika mihira gasy zany dia zava-misy iainana no tantarainao amin'ny hira gasy dia zava-misy iainana ohatra misy loza miseho dia tsy maintsy tantarainao amin'ny hira gasy iny ohatra safidrano tsy maintsy tantarainao amin'ny hira gasy iny dia zavatra miseho zany dia ho tantarainao amin'ny hira gasy ava asiana tonony sy feoany dia iny no entina zay no mahatonga ny hira gasy hoe hira nga mbola vita an'izany mbola manana fanantenana ihany koa mba azo vola sy arena mba hitovizana ny olona inona maitsomaitsy fanantenana ary fotsifotsy fa marina ny oranga reto anatra ho antsika lehilahy raha ohatra vola ariary zato no mipetaka ao ambonina latabatra aza dia alaina fotsy. Ny antony anasivana hira gasy ny famadihana zany le amarana anazy sady efa fomba taloha efa fomba nentim-paharazana amalifalianan'ny vahoaka dia fialam-boly fianakaviana satria ao anatin'io famadihana io misy ny olona voalaza misy tsy voalaza dia zay zany no tsy maintsy anasivana an'le hira gasy hosolo-tsakafo amin'ireny le olona tsy nilazany ireny dia hira gasy ny atolotra ho an'ny zareo sady ho an'ny fianakaviana ihany. Lafindroa zany ny am'kabary voalohany dia resaka fanetanana an'le mpijery eo ara-pihavanana sy ny karazany ary ny faharoa ifampitifirana am'le mpifanandrina amin'ny tena io zany tena Sarur cara le ua pula nama nafata
mitongilana zareo mifanahy lasa mangalatra zavatr'olona maniry eny an-trano nataotraky zany na tsaramaso tsisy taotra tsisy ena maso zavatr'olona efa fantatra maty ionaorony ary lelitra maty zarolatsaina sitatio atoy izy manana an'io tsolotra aminao zao marina tsy nandry any tsy nandry alina betsaka ny amiko anina kamo tsy mba manakatokony kaka fotsiny maeo ny fofony alikoalika nangesa saina am'izany elasanaty raha mifokarongony tsy kazay anaovanazy hanefa ansanaka favy aiza esana saina tahorana ela oasaraina asoasanatrio anaso manao fozaorana azamifakaterena fany anao iana loha tsaraina eninolona voakarakara tsy menina ratsina tsara manaka ataolo manao volamena tsavombarahana fe asa saina aza miatiny anjarany afy enao atsaraina samy mahasaka atina foto zay anjaranao tiafo tsara zay karakarao raha marina ho aza mirako sara manao valamaty